Nikodemosy lay adika hoe mpandresy ny vahoaka. Izany tantara izany no anasako anao satria na i Nikodemosy azy dia nanao fanambarana ny amin'i Jesosy, dia ampitiavana, ampifaliana no iaonantsika indray amin'ity androany ity. Ry mpiaino namako, ry mpiara-midinika ny soratra masina isan'andro, manolotra ny fiarabahana antsika indray natratra ity alakamisy 24 volana oktobra ity. Samy notahin'Andriamanitra isika, no velominy, mbola nitehirizina anatintsika ny fofinaina, ka dia faly miarabanao, ka dia mamialara mba hikopakopa tanana anao amin'ity maraina ity satria faly loatra no fitahin'Andriamanitra no ny fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny ary raha andinika ity lohahevitra mikasika ny tantara Nikodemosy ity isika dia manasa anao mba hiara hivavaka amiko. Andriamanitra rainay, tsara indrindra izay any an-danitra, misaotra anao indray izahay no izao fotoana sarobidy omenao anay izao. Tafahoana soamantsara indray izahay, izao mpiaino izao ihany no tantaninao sy novomeninao tamin'ny nialina mangina iny ka nomenao izao tombon'andro fahavelomana izao indray. Mankasitraka izay Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao. Mahatsiaro anefa izay fa mpanota tsy mendrika ihany koa mangataka anao mba hamela ny helokay tsirairay avy. Ary irinay kosa raha andingantenao izahay dia mba ho arotsaka kosa ny fanena masina mba hampianatra anay ny teninao. Mitenena Jehovah fa vonina mandrakarivo izahay iainanao amin'ny lalana izao fandarana izao. Nara Jesosy. Amen. Nikodemosy, tantara efa mahazatra loatra izany. Ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7, manomboka ny 1 ka ny 1 no ahitantsika ny tantara Nikodemosy. Na ny ankizy madinika aza dia mahalala ny tantara Nikodemosy. Nikodemosy tokoa mantsy ilay mpampianatra izay nohajaina teo amin'ny Israely. Zany hoe manam-pahaizana izy. I Nikodemosy dia anisan'ny membre ny Sinedriona. Ny Sinedriona zany dia ny Sinedriona dia midika hoe filan-kevitra. Membre ny filan-kevitra. Ary anatin'izany Sinedriona zany dia ahitana membre raiky amin'ny fitopolo. Ka mizara telo izy ireo. Ao na ahitana ireo mpisorona, lohampisorona zany na mpisorona be. Ny faharoa dia ahitana ireo mpanoran-dalàna. Zany manam-pahaizana zany. Ary ny fizarana fahatelo dia ahitana ireo loholona. Nikodemosy dia lehilahy manan-karena. Nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny toerana izay nisy azy Nikodemosy. Fahasaingo izao, Nikodemosy dia anisan'ny mpanohana, anisan'ny mba niaro an Jesosy izy tao amin'ny Sinedriana tao. Ary Nikodemosy dia lehilahy anankiray izay nanomboka resy lahatra ny amin'ny Jesosy, na dia tena mbola atao hoe tsy tena mbola nanaiky loatra amin'ny mahamisy azy aza. Nikodemosy dia lehilahy anankiray izay naniry hiaona amin'ny Jesosy. Zany fanirian'ny Nikodemosy zany mba iriko mba fanirianao amin'ity androany ity. Zany faniriana tia hita an Jesosy, zava-dehibe zany. Zao ny fanambarana amin'ny voalohany amin'ny toko 7. Ary nisy fariseo anankiray natao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'ny Jesosy no nialina. Ka nao taminy hoe raby eo, fantaray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao. Fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana nataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Nanana fikasana ny Nikodemosy anatona Jesosy, fa saingy no nitahotra ny amin'ireo membre Sinedriona, matahotra ny toerana misy azy. Tsy dia nandeha miafinafina ary voalaza teo fa tamin'ny alina nandeha nitady an Jesosy, nanatona an Jesosy izy. Fa ny mahafinaritra ny amin'ny Jesosy, na amin'ny fotoana inona no ahitadavanao amin'ny Jesosy, misokatra ho anao Andriamanitra. Alina no nanatona Nikodemosy. Tsy mampaninona Jesosy izay fotoana anatonanao azy
fa mandray anao Jesosy. Eto amin'ity tantara ity etina nalaza amintsika fa Jesosy dia mahafantatra ny eo am-pon'ny olona tsiray avy. Ary rehefa niteny Jesosy Nikodemosy hoe fantatray, toy ny hoe nandoka Jesosy Nikodemosy. Saingy tsy niditra tanaty zany torohevitra zany izy, fa ny zavatra fantatra Jesosy ny momba ny Nikodemosy, fantany mantsy fa tokony mila fiovana Nikodemosy. Teo amin'ny Jiosy mantsy dia ny heverina izy ireo fa ny jentilisa ihany no tokony mandalo fiovana. Dia zay. Ary tsy hay Nikodemosy fa izy ihany koa nge ka tokony handalo amin'ny fiovam-po. Ary dia zay ny antony na tonga Jesosy ilaza aminy andininy fahatelo manao hoe Jesosy namalaka anao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa Nikodemosy. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Andininy faefatra hoy Nikodemosy taminy. Ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ao an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Akaka an Jesosy ny fanontanian'i Nikodemosy. Mpampianatra ny lalàna, mpitondra fivavahana, olona manam-pahaizana kanefa manontany izany fanontaniana izany. Dia zao no nambaran'i Nikodemosy. Andininy fasivy. Nikodemosy namalaka anao taminy hoe atao ahoana ny atonga an'izany zavatra izany? Andininy fafolo. Jesosy namalaka anao taminy hoe ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy malala izany zavatra izany? Mahavary. Mila mandalo fiovampo Nikodemosy. Averiko ny mandeha ny dikany anarany hoe Nikodemosy dia mpandresy ny vahoaka. Tianan'i Jesosy mantsy raha mba hitondra fandresena ho azy izao fihaonana amin'i Jesosy izao, ka nitarihan'i Jesosy azy manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao Nikodemosy. Ho anao izay mpiaino amiko, miaraka amiko amin'ity androany ity. Fantatra Jesosy fa indraindray mila fiovampo isika tsara. Zao mantsy ny zavatra mitranga. Tiana aza tiany. Tsy misy olona voavonjy hatramin'ny nahaterahany zany, na inona firazanany, na inona fiangonana izay mety nahalehibe azy sy ny toerana misy azy. Tsy misy olona voavonjy amin'ny toerana misy azy, fa ny olona izay mandalo famonjena dia ny olona izay manaiky ho ateraka indray, izany hoe manaiky ho avaozan'i Jesosy ny fiaina. Ry mpiaino namako amin'ity androany ity, tiako ianao andinika hiditra lalindalina. Inona no hevitra ilay tenin'i Jesosy manao hoe ateraka indray? Ary nahoana no tena tsindrian'i Jesosy mafy izany manao hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo miditra mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe izany. Koa ianao no andinika an'izany. Mila fiovampo isika. Fantatra tsara fa nanana tombontsoa maro ny Jiosy akoatra ny alehiben'ny lova izay teo amin'ny hatramin'ny mahataranaky Abrahama azy. Ny Jiosy tokoa mantsy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Ka zay nahatonga ny Jiosy eritreritra manao hoe tsy mila fiovampo zay fa ho an'ny jentilisa ihany, tsy ry havana. Ho an'ny rehetra ny fiovampo. Ary zay ny antony ny etsoan'i Jesosy an'i Nikodemosy. Dia miantso anao koa izy amin'ity androany ity. Anjaranao ary no mamaly ny hevitry ny hoe inona izany hoe ateraka indray. Dia hombanao indray Andriamanitra hitantana anao izy amin'ity tontolo andro ity. Ka raha tahaka ny faniriana Nikodemosy eo amin'i Jesosy no mba hananao ihany koa faniriana eo aminy, ary izy koa dia miteny manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao. Dia hombanao any Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra arainay any an-danitro, nanana faniriana lalina te hiaona tamin'i Jesosy sanakao Nikodemosy. Tario ihany koa amin'ny lalana fanenao masina izahay mba haniry hiaona amin'i Jesosy. Tahaka ny tenenan'i Jesosy a Nikodemosy hoe tsy maintsy ateraka indray ianao, dia ampio ihany koa izahay mba anaiky izany fanambarana izany. Nanao fanambarana Nikodemosy fa Jesosy ilay mpampianatra avy any an-danitra. Ampio koa izahay anaiky
fa Jesosy rery any no afaka hampianatra anay ny zavatra rehetra. Mitahy anay amin'ity tontolo andro ity, mitahy ny mpiaino, mitahy izao mpiara-mitinika amiko izao. Ianao ny tantana anay amin'izay rehetra andehanay, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.